dia manatrika antsika eto indray a ny anabavy nasandratra ijoro vavolombelona amintsika izy ny amin'ny nanasitranan'i Jesosy tompo azy tao anatin'ny areti-maso izay efa nitaiza azy hatramin'ny fahakeliny ary ihany koa ny nanasitranan'i Jesosy azy tao anatin'ny Krista zany ka dia anazava mahakasika an'izay izy. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo irery ihany a nijoroky vavolombelona. Za dia nifatorana aretina nandritra ny fonom-bola kely. Dia vokatr' izany aretiko izany a, izany areti-masoko izany a, dia rehefa mandeha dia marary be ny lohako. Tsy afaka migadongadona mihitsy izany ny tongotra fa marary be. Dia za nefa rehefa dokotera ko any Antsirabe za aty Antananarivo. Dia za nefa tsy maintsy mandeha any raiky isan-taona. Dia rehefa avy eo nasian'ilay dokotera manao analyse na cyste za. Satria tsy mety sitrana ilay izy, marary foana zany na manao solomaso ary. Dia rehefa nivaly ny analyse a, dia tsisy ninninona hozy ilay dokotera. Dia ndao indray ary hozy ilay dokotera manao radio. Dia rehefa vita ny radio a, dia tsisy ninninona koa. Dia izy moa mbola naniraka ihany atao radio koa ny eto aloha fa izay tsy nanao intsony. Ianao amin'io mahatsapa fa marary nefa nankany amin'ny dokotera fa tsisy ninninona hono. Dia tsy sitrana indray ny teo a, dia voan'ny marary indray ny tao anatin'ny kibo, misy kista zany. Dia nandritra ny 3 taona fatoran'izany aretina kista zany. Dia nandeha dokotera koa zany hoe kista marina ve sa ahoana. Dia rehefa natao ny anona zany dia hoe kista. Dia efa leo an'ilay hoe tsisy ninninona, dia efa nipetraka zany. Mbola nieritreritra indray ahoana. Dia rehefa mipetrapetraka tao an-trano moa izay zany mijery télé a, dia nahita fandaharana hoe apôstôly manao délivrance. Dia nomeny zareo teo moa ilay numéro. Dia nandeha tany amin'ilay toerana izay. Dia rehefa tonga tany amin'ilay toerana izay dia hoe hametra tanana anao dia sitrana. Dia rehefa natao mipetra tanana, nandeha voalohany, dia nandeha fandroa, dia sitrana somatsara. Dia sitrana somatsara amin'izao fotoana izao.